Fa amizay baolina kitra izay ihany mbola hotoizantsika amin'ny taona 2024 iny no andray ny fiadinan'ny tombon-dakan'ny Afrika amin'ny ekipam-pirenena ho an'ny latsaka ny 17 taona i Madagasikara. Nambara tamin'ny fomba ofisialy ny alakamisy lasa teo ary tetsy amin'ny ANSTJ Ampeflo ireo mpikambana izay andrafitra ny komity mpikarakara amin'ny fandraisan'ny Madagasikara amin'izay fifananana kontinentaly izay COCAN U17 ho an'ny latsaka ny 17 taona moa ity fanana ity rehetra ivina ihany izay hotanterahana amin'ny taona ho avy io. Ny fandrobonan'ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra sy ny minisera tanora ary ny fanatanjahantena ny fandraisan'ny Madagasikara ny fiadinan'ny tombon-dakan'ny Afrika eo amin'ny baolina kitra sokajy latsaky ny 17 taona. Tamin'ity maraina ity no nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny ANSPFLO ireo mpikambana mandrafitra ny COCAN U17 izay. Raha ny lafitera-bola dia efa fantatra mazava tsara ny andraikitra horaisiny aty amin'ny fanjakana malagasy zany izay efa nambarako teo fa vonona zany tsika ny amin'izay lafiny teti-bola zay ho an'ny LFI 2017 dia efa tafiditra ao io. Manana ny anjara tarify azy koa ny eo amin'ny federasiona izay ny alalan'ireo fanampiana maro isan-karazany avy any amin'ny federasiona iraisam-pirenena ho an'ny football zany na ny FIFA sy ireo confédération africaine ho an'ny football dia izany mifameno zany ireo zavatra ireo ka dia everiko fa tsy tokony hisy ny olana satria zava-dehibe dia ny fisian'izay komity mpandrindra satria misy rafitra anankiray izay tsy mbola naroso teo moa fa efa nivakiana tao lazaina fa misy ihany koa zany ny ataontsika hoe komity mpitantana na ny comité d'administration ny conseil d'administration azafady izay mijery akaika sy mandrindra ary mandamina ny fomba fiasan'ireto komity ao amin'ny COCAN ity zany amin'izao fotoana izay. Andriamatoa Amady filohan'ny FMF no filoha mitarika ny komity mpikarakara ny CAN U17 izay atao eto Madagasikara. Manana andraikitra amin'ity fikarakarana ity ihany koa ireo mpikambana ao amin'ny FMF sasatsasany ka isan'izany Andriamatoa Arzaka Rabikotoraolona mpandrindra kapoben'ny faninanana. Io ihany koa ny tale jeneraly ny tafita Arakotoaromanga Erika andraikitra ny lafiny marketing.